zavatra tena misy miteny anahy matetika taty dia tena ohatran'ny hoe mirealize aho hoe mametraka fanontaniana zany any ny tenako. Misy manontany foana indiana ve ianao? Nisy fotoana zany nividy puce tao ambany tao dia teo alohako nisy rangahy indien izy tonga dia hitako amin'ny tarehiny sady miaraka amina olona izy, nisy rangahy indien dia avy eo toroko amin'izay dia efa nisy zany efa ndefa vitany anazy dia ozy izy miteny aminahy izy miteny indien izay tsy fantatra akory dia ozy izy indien indiana koa izy indiana no tsy indiana. Za zany associen'ny olona amin'ny hoe indiana na mauriciana. Dia efa avy eo indray nandeha indray izay androany dia ozy izy ilay vehivavy keniana izy, tena volonao ve io? Dia eno tena volo koa io. Tsy haiko zany hoe mety hoe tsy dia tena mbola fahita zareo angamba ve hoe tena misy volo voloko nefa tsy tsotra tena farak'izay olo tena farak'izay tsy haiko ny anaran'ity fa na izany ary ohatran'ny hoe tsy mahazatra ny zareo dia tena manontany zareo. Dia mbola zavatra hafa instance anankifiry zany androany na au moins tamin'ity voyageko ity. Nandeha indray zany resaka teo amin'ny petit déjeuner satria miaraka mihinana sakafo maraina eo izay miaraka amin'ilay ekipanay keniana. Dia manontany miresaka zany zahay hoe misy ohatran'izao mariage any aminay dia miteny izy hoe aty aminay misy ohatran'ny hoe solom-bodiondry dowry anaran'ilay izy moa zany dia miteny koa hoe any aminay koa ny culture anay misy an'izany fa taloha ilay izy vodina ondry mihitsy ilay men'ilay olona ohatran'ny hoe animaux valuable animals dia vodina ondry mihitsy no mena fa amin'izao alay izy lasa mivadika biby dia gaga be mihitsy izy tena ohatran'ny hoe zany ve tena afrikanina reo izy dia ozy izy but we are dia ohatran'ny hoe mampasoky anazy zany satria ny olona tena tsy miconsidere antsika gasy mihitsy hoe afrikanina tsika dia efa miteny an'ilay olona aty izay olona rehetra niresaka taminay taty dia hoe efa miintroduire anazy zany zareo dia hoe izy najainy izy avaria sisiny keliny Afrika ary hitanareo océan Indien dia misy île ao dia tsisy mahafantatra mihitsy izy amin'ny Madagasikara zany dia hoe avy any eo dia ohatran'ny hoe ianao zany olona kely avy any amin'ny jungle kely mbola misalaka mbola manao ina ilay akanjo ravina fa tena gagabe hoe à quel point tsika tsisy mahafantatra à quel point tsika tsy considéré-ny olona ho africaine dia izay trouble na identité atsika izay mihitsy ngamba tsy mampandroso atsika satria tsika koa tsy haiko quelque part mety tsy te ho africaine nefa tsika tsy raisin'ny asiatique nefa koa tsika tsy raisin'ny européen iza nandray atsika ny atao amin'ny partie océan Indien tsika efa tsisy atsika raha makany Maurice tsika efa mambaniny olona makany Comore fa zao efa manambambany atsika izy ary zao efa pidrana vola atsika indray mifamadika amin'ny eritreretantsika dia io zany mampatonga saina fotsiny ny olona rehetra tena mandroso ny olona tena ohatrany hoe wow hatrany amin'ny kilomètre firy je m'en fous ary anatinare misy jiro hatramina ohatrany hoe tantsaka ela ary amin'ny ary tena hoe tantsary alavitra be ary misy jiro dia na izay fotsiny ary dia efa hafa fa ny antsika moa zany tsy zany. Na sakafo amin'izay zany efa avy mitatata dia masotonareo dia see you indray vita manaraka.